Jesosy Kristy sady Andriamanitra raintsika mino sy matoky isika fo anaty ty fotoam-pivavahana androany ity dia mamiantoka amin'ny baiboly fa miaraka amintsika eto Andriamanitra hita manokana aty fotoam-pivavahana androany ity izy ho anareo ny tokantrano ihany koa dia zay ataony eto dia ho ataony aminareo any manaraka izany arabaina ianareo any tokantrano manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny télévision na Facebook na YouTube amin'ny anaran'i Jesosy ahitan'Andriamanitra manasitrana ny ianareo ahitan'Andriamanitra mamaolana ihany koa ary misy zavatra nirinareo ka tsy tanteraka ho tanteran'Andriamanitra androany zany to hiteka mafy isika apetrao amin'ny folony tananao dia hivavaka tsika tompoko Andriamanitra ranay masina ranay izay any an-danitra misaotra ny amin'ny andro androany andro malokana nitondrana ho anay ka matoka anay afaka manao zao fampoam-pivavahana izao eto reo namanay ny tokantrano ihany koa dia afaka manaraka an'izany fampoam-pivavahana izany ka zay raisina eto eo raisindreo namanay androany dia aneo ny voninahitra eo aminay ianao Andriamanitra teraina mandrakizay ny anaranao lehibe amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen raitsika mpitiavan-tanana ny mpitarika fidiarana dia anao hira amin'ny fototsika rehetra isika hira anankitelo no anoizantsika an'izao fampoam-pivavahana izao Alleluia te ahafantarana mafy any ianao an Jesosy androany dia arabaina manokana tonga eto amin'ity fotoana ity tsaro fa androany fotoana nanasan'i Jesosy anao indray dia io enao fa tonga namaly ny antso misy zavatra efa voahomana anao eto androany sa tsy izany ve dia raha afaka miteny ianao ny eo akaikinao hoe arabaina manokana hoe androany fa nanitsaka ny tapataona faharoa indray ianao no fahasoavan'Andriamanitra amen maro amintsika kristianina no mandray ny zavatra avy amin'Andriamanitra ho zava-maivana fa androany andaontsika tena hoe anana fankasitrahana ao anaty fotsika raha mety aminao dia mitsangana sady amin'ny toerana misy anao dia andaontsika tena hankasitraka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy hoe rehefa nahazo zavatra goavana be ihany tsika vao ahisaotra an'Andriamanitra fa na mipitsopitsony kely amin'ny fiainantsika ary androany andao saintsaina daholo dia ndao hankasitraka an' Jesosy sika io fofinaina izay avy aminao io tsy tonga ho azy io enao fo maraina ny vatanao mbola salama ninina zavatra anananao tsy ny volanao na ny arenanao na ny fahaizanao fa Andriamanitra daholo no nahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra izany fitiavan'i Jesosy matoa ianao mbola tonga eto androany dia asandrato amin'i Jesosy sady ny tananao dia ndaontsika anao zao vavaka izao hoe Jesosy raha misaina ny lasaka rehetrarehetra nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'izao dia fantatro hoe toa foana ianao ny tananao mbola miazona ahy fa mindramponao mbola matoy izao dia te hisaotra anao fotsiny a Jesosy androany maraina dia hankasitraka anao fotsiny a Jesosy androany maraina dia hanome voninahitra anao fotsiny a Jesosy androany maraina amen rehefa misaina ny fitiavan'i Jesosy rehefa misaina ny fitiavan'i sy izay rehetra nataony tamiko sy izay rehetra nataony tamiko dia te hiantso mafy ao androany maraina hoe alleluia dia te hisaotra anao foko rehetra Jesosy hisaorako azy ny fitiavany rehefa misaina famindrampo Jesosy rehefa misaina mba tsapanao ve le famindrampo Jesosy tsy lany ritra fa vaovao isan'andro amin'ny fiainanao raha ianao le olona matsapany zany dia mira mafy amin'ny fonao rehetra antso mafy hoe alleluia misaotra anao a Jesosy Jesosy sacino vuzenao sento izode sacino vuzenao insieme a casita cacciamo marai
fone matezikitsika tsy manana saina zany hoe jesosy ane miaro atsika foana isan'andro isan'andro jesosy manao zavatra ho atsika foana isan'andro isan'andro zay mampatonga atsika mbola tafajoro toy izao mety tsy hitaninasotsika mety tsy hitsapatsika mivaingana fa manao zavatra ho atsika foana jesosy miazona atsika foana jesosy ny famonjena dia tsy navelany ala teo amintsika kararany loatritsika raha isaotra jesosy dia latao misaotra jesosy Fotoam-bavaka fotony fisaorana fa ao anaty fonao tena mankasitraka ny amin'izay vitany Jesosy ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho anao isan'andro isan'andro tsy mitsahatra izy. Lozay rehetra nataonao lozay rehetra sy izay mbola ho ataonao sy izay mbola ho ataonao misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Jeremia toko fa 2:30 manao hoe dia anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy. Alleluia, tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy. Izany fanekena ataon'i Jesosy anao androany mba efa nisaintsaininao ve efa nametra-panontaniana ve anao hoe ahoana raha tsahatra Andriamanitra ny fanasoavana anao, ahoana raha tsahatra Andriamanitra ny famindrampony aminao, ahoana raha tsahatra Andriamanitra ny fahasoavana aminao, ahoana raha ndray mpimasy dia atsahatra an'Andriamanitra ny masoandro ny volana ny tany mihodina. Izany zavatra rehetra izany raisitsika hoe mandehandeha ho azy fa tsy mandeha ho azy izany fa Andriamanitra daholo ny ambadika izany. Eny na io fiainanao io ara Andriamanitra no mitondra anazy, Andriamanitra no manisy ny fahasoavana ao anatin'izany. Tena tsara loatra ny fiainantsika Jesosy. Dia misy hira zay saintsainy fotsiny ao anatin'ny hira hoe tsara loatra amin'ny fiainanao Jesosy. Na mbola tsy hainao ary ilay tononkira dia sainy fotsiny hoe wow, misy tananao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra, misy Andriamanitra miazona ao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra, misy Andriamanitra mitahiry ao ambadiky ny rehetrarehetra. Dia izany mahatonga antsika hoe hisaintsaina amin'ny fahatsarana foana raha mbola misy fofinaina koa eo amin'ny vavantsika. Alleluia, tsara loatra ianao Jesosy eo. Rehefa misaina ny hatsaranao tananao tsy mba nandao ahy, tsy nandao ahy. Rehefa misaina ny hatsaranao, rehefa misaina ny hatsaranao, ny tananao tsy mba nandao ahy, tsy nandao ahy. Afaka mamerina an'izany fotombenao hoe rehefa nisaina ny hatsaranao azy ny tosy ahy. Rehefa misaina
Jesosy atsara eo amin'ny fiainako ianao. Tsy manan'Andriamanitra hafa ankoatranao a, fa ianao irery hatramin'ny farany. Tsy afaka izao fa eo foana ny tananao. Tsy afaka izao fa ianao mihitsy ny mitondra ny fiainako. Halleluja. Tsara loatra tamiko ianao, tsy takatriny izay tianao loatra. Ilay tofony tsara loatra tamiko ianao, tsy takatriny izay tianao loatra. Ilay tofony tsara loatra. Halleluja. Tsara loatra ianao Jesosy. Isan'andro ianao Jesosy tsara foana. Tsy misy tsara loatra ianao. Ilay fitiavanao tsapanay Jesosy a, ka zany mahatonga anay hira foana isan'andro hoe tsara ianao. Halleluja, halleluja, halleluja. Natoky anao teo amin'ny fiainako. Nasceu no ar, fa tsara loatra ianao. Isaky-ny miainao Jesosy, iraky ny hatsaranao. Lazao ihany natoky anao teo amin'ny fiainako. Tofoninao tsy mbanandao ary.
isika rehetra tompoko angatako anao ametraka ny tananao eo amin'ny fonao atokany ho an'Andriamanitra zato isan-jato ny fiainanao rehetra araka ny falasan'ny baiboly dia miantso atsika ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny fahadiovana ny tompo ary ankoatran'izany dia mitona atsika mba tsy hanota ihany koa ny tompo satria ny olona rehetra izay nino an Jesosy nandray an Jesosy dia hoy ny baiboly hoe natsakan'Andriamanitra ho zanaka naterak'Andriamanitra izy ary ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tsy natao hanota satria ilay voa avy any an-danitra no mitoetra ao amin'ilay zanak'Andriamanitra noho izany andao anao vavaka fifonana antsika rasanatria ka tsapanao fa tsy nitoetra tamin'ny fahamasinana sy tamin'ny fahadiovana ianao tsapanao fa mbola nandeha tahaka ny nandehanan'ny olona zao tontolo zao ianao na nandeha tahaka ny nandehanan'ny jentilisy aoka hifona sy bebaka ny amin'izany itsika mankatà fa mialan-keloko amin'Andriamanitra fa amelantsika rehetra izy amin'ity androandroany ity ny tanjona matsy dia ho akasitrahana isika mandritra fahavelomana eto ambony tany ity ary ananantoka ny hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay ihany koa satria efa nanomana toerana tsara ho antsika Jesosy any an-danitra ary efa voalamina izany toerana izany dia ho avy izy ahoana ny voasoratra akantsika izay azy izy ka any amin'izay toerana misy azy no ametrahany antsika toa hivavaka antsika rehetra toa hivavaka hanao fifonana dia eto anatr'Andriamanitra mba ho masina sy madio ny fiainanao rehetra eto anatr'Andriamanitra mba ho kristiana tsy manota ianao satria izay no efa voasoratra mivavaha arak'izany isika tompoko halleluja 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 misotranao Andriamanitra misotranao tompo misotranao 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 amen ho amin'ny fahamasinana avokoa any izay rehetra tompo ho amin'ny toem-panahy mifanaraka amin'ny sitraponao ane izay tsiraray avy isam-batan'olona tehirizo ho masina sy ho madio eo anatrehanao sahay tehirizo olona vaovao andromanany izahay ka tsy manota ny intsony satria ilay voa avy any aminao Andriamanitra no nataonao mitoetra aminay amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay raha mbola misy mafimafy no zany ny feonao ho fanehoanao ny etaetanao amin'ny Andriamanitra dia ataovy zany riavana asandrato avy ilay feonao maneho fa ianao dia an'Andriamanitra tokoa amen 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 Gesù 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 umekwanani Gesù umeona Andriamanitra fiainanao rehetra
sisa Ramiando sisa Sisa bola yanaku yatuluanao Tushanawe efana jesu ny tianako Umekanawi jesu jesu andotsika hitondra ny fanatitra avy atrany amin'izao fotoana izao manana fahasahina anao mampino anao mandoa ampahafolo-karena aoka tsy izay tianao no atao fa aoka izay tiany baiboly izay tian'Andriamanitra dia tatakiny eo anaty koa moa ny fiainantsika raha ohatra ka ny tianao no ataonao fa tsy ny tian'Andriamanitra tsy ny tiany baiboly tsy efa hainao ve ny tantarany Iadamaseva sy ny fihevarana satria izay tiany izay ny tao mandevoly azy no tondrany fiainana dia nanahoana fihevarana tahaka izany akeo Saoly mpanjakan'ny Israely lehilahy efa nanehoan'Andriamanitra fahasoavana lehibe tsy noeritrerety mihitsy hoe any andro any fotoana ho lasa mpanjakan'ny Israely izy kanefa no fahasoavan'Andriamanitra dia noteny an'Andriamanitra ho mpanjakan'ny Israely fa indrisy ny tiany no nataony ny tiany vahoaka no tondrany fiainana fa tsy ilay tian'Andriamanitra dia vokatra izany a dia nanenon'Andriamanitra ary nesorin'Andriamanitra teo amin'ny toerana mampanjaka azy izy dia ny fihefarany raha tsy fihefara rehetrarehetra ny riavana ny soratana ho tantaraka antsika lesona taranaka teoriana manompa an'Andriamanitra ten'Andriamanitra tsy toy isika ka ome voninahitra Andriamanitra amin'ny alalany finoanao izay lazaina indrindraindrindra amin'ny alalany fankatoavanao ny teniny aseo fa vonikijoro anohatra izay bitsibitsika ataon'ny devoly na ny hevitra ataon'ny devoly ianao manana fahasahina manome fanatitra ho famatsiana ny fanjakan'Andriamanitra manana fahasahina manome ny ampahafolo-karena manana fahasahina fa hitahin'Andriamanitra antsika izany dahoary tompoko dahoary tsika rehetra androso dia mbola anao iranakira antsika rehetra ao anatin'izany Ooh.
Alléluia. Araky ny fanaontsika isika ny volana tak'izao dia mamerina ilay valopy raky dehibe izay efa nozaraina mialoha tamintsika isika. Mampaheranareo mba hanao an'izany amin'ny fonao manontolo ho famatsiana ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy mba diso ny teny baiboly ka dia ho tatazana manokana izay valopy raky dehibe fanaontsika isam-bolan'izay ao anatin'izany tsika dia mbola anoy anao hira fanomezana voninahitra ny tombontsika hatrany hatrany tompoko. Ndao anatin'ity hira tsika hitsangana dia hifalifaly satria fahasoavan'Andriamanitra mbola natoy izao asy anao sa tsy zany ve? Samy maka toerana tsika tompoko dia nareo mpitarika fidiarana ihany koa maka toerana. Ny afatra entina ho antsika rehetra amin'ity androandroany ity dia afatra mitona antsika tsiraray avy isam-batan'olona mba ino an Jesosy sy ny anarana ary ino an Jesosy sy ampiasa ny anarana. Araka ny voalaza amin'ny baiboly mantsy ny anaran'i Jesosy dia anarana magaga. Ka rehefa inonao ny anaran'i Jesosy ary ampiasainao
ny anaran'i Jesosy, zany hoe zavatra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy dia ho avy Andriamanitra hitratsetro amin'ny fiainanao manokana dia aneo ny maha-Andriamanitra tsy toa azy izy. Andaontsika maki baiboly ho fanamarinana an'izany araka ny hita ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 7. Asin'ny Apôstôly toko 7 vakina manomboka amin'ny andiny voalohany toy izao no voasoratra. Ary Petera sy Jaona niakatra hoe ho akanjany tempoly tamin'ny ora fasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy na le mitongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo alohan'ny vavadiny tempoly, ilay atao hoe tsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo ankanjany tempoly. No nahita Petera sy Jaona efa hiditra eo ankanjany tempoly izy dia nangataka mba omena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay, dia nibanjina azy roa latsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na vola mena aho, fa izay ananako no meko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Eo zany ahitantsika amin'ny Petera nampiasa ny anaran'i Jesosy satria misy zavatra tiany atongavana tao toy izantsika nivaky teny. Andiny fafito. Ary niraisany tamin'ny tany kavanana raha lehilahy ka natsangana dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny ketrokeliny. Ary niatsambotra izy ka nijoro dia nitsakatsangana ary niara-niditra taminy hoe ho akanjany tempoly, nitsakatsangana sy niara-niatsambotsambitra sady niteran'Andriamanitra. Ary voaka rehetra nahita azy nitsangatsangana sy niteran'Andriamanitra ary fatany tsara fa ino ilay nipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrano, dia gaga sy talanjona ny olona no izay tonga tamin'irah lehilahy. Ary niazona Petera sy Jaona izy dia niara-nirohatra ny olona rehetra hoe ho amin'izy teo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka rehetra hoe ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany ianareo ary nahoana no mandinika anay ianareo, toa herinay na famasinanay no nanaovanay azo hafa mandeha. Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony izay natolotra ireo sy nolavinareo teo anatreny Pilato rehefa kasaina lefa fa ianareo nandalay masina sy marina ary mpamon'olona no nangatanareo alefo anareo, fa ny tompony aina kosa no novonoanareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Andiny faina-be folo. Ary ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka io lehilahy, hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Ny finoana izay azo amin'ny alalany no nazahoany so fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. Zany tantara zany ny havana malala dia mitantara ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana nataon'Andriamanitra raitsytoa rehefa nampiasaina tamin'ny finoana ny anaran'i Jesosy. Araka namarako taminareo tery aloha, ny anaran'i Jesosy matsy dia anarana tena mahagaga, anarana tena mahatalanjona. Elo tsara nge zava-nisy raha nanaraka tsara ilay teny novakiana teo ianareo, olona naleny hatrany kibon-dreniny araka voalaza amin'ny Asa Apôstôly toko 7:2. Ary nisy nitondra lehilahy naleha mitongotra
atranikibondreniny zay napetrana isan'andro teo alohan'ny vavadiny tepoly zay atao hoe tsara endrika. Olona naleny nandritry ny 40 taona donka vakina ny voalaza asy ny apôstôly toko 2:4 fefa-tsomby 40 taona raha lehilahy zay nanaovana izany famantarana na asitrana azy zany. Olona nalemy atranikibondreniny, olona nalemy nandritry ny 40 taona kanefa sitrana sy afaka teny eo sitrana tamin'ilay fahalemena na azo azy no izy no ny finoana an Jesosy sy ny anarana ary no ny finoana an Jesosy sy ny fampiasana ny anarana. Ka amin'izao fotoana izao miaraka amintsika eto Andriamanitra manatrika an'ity fotoam-pihavana ity izy dia hoy aho aminareo mampanompon'Andriamanitra tomboko avokoa ianareo rehetra, na ianareo izay fa ela be ny vavaka tato, na ianareo izay atao hoe vaovao samy matoka eto, tomboka ianareo ino an Jesosy sy ny anarana ary indrindrandrindra ampiasa ny anaran Jesosy amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika mandritra fahavelomana eto ambony ty tany ity. Amen. Ary tsara ke ny tantara matoka manentana anareo mba ino an Jesosy ny anarany ary ampiasa ny anaran Jesosy amin'izay zavatra rehetra ataonareo. Tamin'ny andron'ireo apôstôly dia nisy lehilahy anankiray arak'ilay fa nambara taminareo hoe lehilahy nalemy atranikibondreniny ary lehilahy nalemy efa matratra ny 40 taona tany hoany. Isan'andro io lehilahy io dia batainy havany dia apetraka eo am-bavahady ny tepoly mangataka fiantrana amin'izay olona rehetra mandeha mamontsy famporim-pivavahana ao amin'ilay kianjan'ny tepoly. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra nandalo Petera sy Jaona, tsy izy akory izy roa lahy reo fa mpanompon'i Jesosy, mpanompon'i Kristy. Dia namangy azy roa lahy ny fanahy masin'Andriamanitra, izany hoe niteny tamin'izy roa lahy ny tompo hoe Petera sy Jaona, apôstôlika ianareo, Petera sy Jaona, apôstôlika ianareo, fa maninona ianareo hatramin'izay dia andalovanareo fotsiny io lehilahy malemy io. Fa maninona? Mino ianareo, mino ny tery efa nataoko taminareo ianareo, ary tanterao zay zavatra efa nampanoviko nandrako anareo mba ho atao. Sitrano io lehilahy malemy io. Esory amin'izao famatorana ataony devoly azy izao izy. Dia rehefa nandresany izy roa lahy dia tsy salasala, dia nanantona an'ilay lehilahy malemy izy, mijery anay. Tamin'izany fotoana izany faly be le jamba, satria omby baiboly hoe na anantena azo zavatra avy amin'ireto apôstôly. Dia hoy Petera, zahay tsy manana volafotsy, tsy manana volamena omena anao, fa zay ananako no omeko anao. Inona no ananako? Jesosy ny anarana. Inona no ananako? Ny fahefana ateraky ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, metsagatsagana sady sotominy tamin'ny tanana lay lehilahy malemy teny eo ihany, tsy nangatakandro Andriamanitra tsy to fa avy hatrany dia nitrantsehitra teo amin'ilay lehilahy malemy. Nataon'Andriamanitra natanjaka ny kitrokeliny sy ny tongony ary afaka nitsangana sy ny atsambotsambotra ary niarenitra tamin'izy mirahalahy nakao amin'ny kianjan'ny tepoly. Hoy ny baiboly, gaga ny olona rehetra talanjona, tsy mbola nahita zavatra toy izao zahay teto Jerosalema, zavatra tena mahagaga sy mahatalanjona,
satria io lehilahy malemy io dia efa fantatra hoe nalemy hatrany kibondreniny efa fantatra efa taona teo eo zao no nampalemy azy ary mangataka isan'andro eto ambavady ny teboly nefa tapoka be tsy nampozina indro fa sitrana izy afaka tamin'ilay fahalemena ary masotsika rehetra miara mahita io mandehandeha tsambikimbikina miatsamotsamotra ary tafiditra atao amin'ny kianjany teboly noho izany dia tsy maintsy nambara amin'ny Petera sy Jôny ny fototra natokany io lehilahy malemy io sitrana tsy maintsy nambara izy roa lahy hoy izy roa lahy tamin'izany nahoana moa inareo ny gaga sy taranjona ngamba ny mieritreritra nareo rehefa ny herinay ve nampatanjaka an'io lehilahy io mieritreritra ve nareo fa ny herinay no nahasitrana sy nahafaka an'io lehilahy io aoko fantatrareo hoy izy roa lahy fa lay Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba zany Andriamanitra zany no nanasitrana an'io lehilahy malemy hitanareo finaritra io zany Andriamanitra zany no nahafaka azy tamin'io aretina malemy io no izy no ny finoana ny Jesosy no ny finoana ny anaran'i Jesosy ary indrindrindrindra no ny anaran'i Jesosy zay nampiasainay ho fanasitrana anazy sy ho fanafahana azy amin'ilay fahalemena tanareo zao ny tenin'ny Paoly tenin'ny Petera asa apôstôly toko fahatelo andininy faharoamby folo sy fahateloamby folo ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely nahoana no taranjona amin'izany ianareo ary nahoana no mandinika anay ianareo toa herinay na famasinanay no nanaovanay azy afa mandeha andiny fahateloamby folo Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra ny Jesosy mpanompony zay natolotra reo sy nolavinareo teo natreny plato rehefa kasaina lefa andiny fainamby folo indray ary ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anaran'i Jesosy ny finoana zay azo amin'ny alalany no nazahoany zao fanatranana tsara eto masonareo rehetra izao dia eo amin'ny andiny fahafolo dia zao ndray mbola fanazavana nentin'izy roa lahy asiny apôstôly toko fahaefatra andiny fahafolo dia oka fantatrareo rehetra sy ny olon'i Israely fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy no hitsakana an'io lehilahy io finaritra eto masonareo averiko indray hoe aoka fantatrareo rehetra sy ny olon'i Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy no hitsakana an'io lehilahy io finaritra eto masonareo zay zany ny fototra hoy Petera natokana an'io lehilahy malemy io sitrana ary afaka ny finoana an' Jesosy ny anaran'i Jesosy ary ny fampiasaina ny anaran'i Jesosy rehefa natao zany rehefa hitan'Andriamanitra ndraitrahitra zany dia nitratsehitran'Andriamanitra nampitsangana an'ilay lehilahy malemy fa ankoatran'izany dia manamafy ny baiboly fa ety ambony tetany ety dia tsy misy anarana mahavoavonjy ny fanahin'ny olona tsy misy anarana mahavoavonjy ny olona ho afaka amin'ny olana mahazo azy tsy misy anarana mahavoavonjy ny olona ho afaka amin'ny aretina no ho afaka ny famatorany demonia tsy misy nanaraniza io fa ny anaran'i Jesosy ihany no mahavoavonjy izy koa afaka ery teknisianina asy apôstôly toko fahaefatra andininy faharoamby folo ary tsy misy famonjena amin'ny hafa tsy misy famonjena any ambadibadika any tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona zay zahoantsika famonjena
tsy misy anarana hafa ety ambany lanitra ety ambony tany nomena ny olona hoe zany anaran'izany no anarana mahavoavonjy, tsy misy. Manamafy an'izany ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:25 hoy izy, zao Jesosy no lalana, tsy misy aminareo afaka makany amin'Andriamanitra ray. Ary raha mivavaka ianareo kanefa tsy amin'ny anarako, tsy amin'ny anarako, dia tsy ho tonga ny an-danitra ny fangatanareo. Ary na dia niraiko azy ilay antsoiny hoe rainareo, raha tsy eo aho sy ny anarako, dia tsy afaka manao na inona inona ilay Andriamanitra ray. Tsy afaka manao na inona inona izy. O Jesosy tamin'izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Zany no antony natoka Jesosy mialohan'ny niakarany ho any an-danitra dia naniraka andreo mpianatra izy, inona mibaikona, mandeha ihany ianareo, mety ho re filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra. Zany hoe ambarao amin'ny olona rehetra na iza ny amiko Jesosy, ny fahafatesako teo ambony hazo fijaliana, ny nalatsa-drà teo ambony hazo fijaliana, ambarao amin'ny olona rehetra ny amiko, fa zay mino aho dia hovonjena zany olo zany, zay mino aho dia hitan'Andriamanitra miasa zany olo zany. Amen, amen. Ka entre parenthèse ho antsika rehetrarehetra tonga eto amin'ny maha olon'ny Andriamanitra antsika, amin'ny fiangonan'Andriamanitra antsika, dia samy mandray anjara, mandray andraikitra, manambara an' Jesosy amin'ny olona rehetra na iza. Efa manana fanasana be dia be tsika ao zay omena antsika ary tokony ho zaraintsika any aman'olona mba hafantaran'ny olona fa Jesosy no mpamonjy, Jesosy no mpanasitrana, Jesosy no mpanafaka, Jesosy no mpamaolana, Jesosy no mpanafaka ny olona amin'ny ozina, Jesosy no fototra fitahiana. Satria rehefa minao Jesosy ny olona, manana Jesosy ny olona, ka ampiasain'i Jesosy zany anarana hoe Jesosy izany, dia tsy salasala Andriamanitra ray hiasa eo amin'ilay olona. Ry havana, tia andray fanasitrana ve ianao tonga hito satria marary? Tia andray fanasitrana ve ianao tonga hito satria marary? Dia ho afaka amin'izay zavatra ratsy rehetra mbola mitambesitra sy mitatao eo aminao ve ianao? Dia andresy malona ny olona sy ny ady atrehanao ve ianao? Dia ho tahina tokoa ve ianao? Satria hitanao anaty'ity baiboly ity fa Andriamanitra efa any Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Hitanao anaty'ity baiboly ity fa Andriamanitra mihitsy no efa nanao fanianana fa hotariana ny taranaka Abrahama rehetra. Dia tsapa ve ianao fa tena mandray andraikitra fiainanao Andriamanitra araka ilay teny nataon'i Jesosy hoe aza manahy ianareo ny amin'izay hosotronareo, ny amin'izay hohaninareo, aza manahy ny zava-misy amin'izao vaninandro faran'izao ianareo, aza manahy satria mihoatra ny voromanidina ianareo ho Jesosy, ny rainareo miay ny voromanidina, dia mihoatra lavitra n'izany ny rainareo ankeo miay ianareo amin'izao vaninandro izao. Amen. Zay mantsy ny voalazan'i Jesosy ao Matio 5:20 sy 20. Tianao ho tsapanao ve fa miay ianao foana Andriamanitra amin'izao vaninandro izao? Raha tianao ho tsapanao zany rehetrarehetra nambarako izany, dia hoy aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra, mino an' Jesosy sy ny anarany ianareo. Aza tao ho fomba mahazatra fotsiny ny finoanao an' Jesosy, ny finoanao ny anarana, fa ataovy tena tsapanao ao anatinao ao, fa tena mino an' Jesosy sy ny anarany ianao, fa ambonin'izany ampiasao ny anaran' Jesosy. Rehefa misy zavatra ataonao, ampiasao ny anaran' Jesosy.
satria rehefa nahazo afatra tamin'i jesosy petera sy jaona hoe mila sitranareo io lehilahy io, mila afanareo amin'ny fahalemena io lehilahy io, dia fomba ahoana moa no anaovan'izy mirahalahy zany? Olona toy ny olona rehetra izy. No zany raha nanatona an'ilay lehilahy nalema izy dia izay nananany no nampiasainy hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana. Dia hitantsika voasoratra fa nitsangana raha lehilahy afaka nitsambikibikiny, afaka niaraka niditra taminy tao amin'ny kianjan-depoly. Andao nge fakina Kolosiana toko fahatelany fafito ambin'ny folo hoe Kolosiana 13:17. Jereo tsara io. Ary na inona ataonareo, na inona ataonareo, na miteny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra zany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny anarany. Tsika zany amin'ny maha olon'Andriamanitra tsika dia izay mila manorina ny finoantsika amin'ny Jesosy ny anarany, ary mila mampiasa ny anaran'i Jesosy. Tena asehoy maha olon'Andriamanitra anao, asehoy maha fiangonana kristiana anao hoe raha hitra birao ianao, nahoana ianao matahotra, nahoana ianao mitebiteby, nahoana ianao misalasala, tonga maravarany birao, asa izy amin'ny olo anaty birao no hoatolonao, eo anao tsy mitety tsy volana, mandondona, tsy mandondona koa fa taka hoe manafosafy varavarana otrao fotsiny. Fa maninona? Ianao ke olon'Andriamanitra ampiasao ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy no andodomako ity varavarana ity, amin'ny anaran'i Jesosy no irasako amin'ny olona lehibe ato mikasina amin'izao problema, mikasina amin'izao zavatra iriko ho tanteraka eo amin'ny fiainako izao. Amen. Zany tika n'io teny io hoe na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Misy asa ataonao, marina fa mety mahay miasa ianao, asa mety mahay manao business koa ianao, fa aza metehitra amin'ny fahaizanao takizany ianao. Fa asehoy fa olon'Andriamanitra ianao, fiangonana kristiana ianao, atao vitan'Andriamanitra fa tsy metehitra amin'iza na amin'iza, tsy metehitra amin'ny herinao na fahaizanao, fa dia metehitra amin'ny Jesosy sy ny anaran'i Jesosy ianao. Manao ty varotra ty amin'ny anaran'i Jesosy mandeha daholo ny etam-barotra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy mangady volamena mivoaka daholo botsibotsina rehetrarehetra avy any na tany a. Maina ohatra manao maina marikivy zany ny sasany a, atao fa maina mafy be. Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Halleluja. Rehefa nampiasain'ny Petera sy Jaona ny anaran'i Jesosy, hoy izy roalahy amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana sady nysotomy tanakavanana ndra lehilahy, dia nisy herin'Andriamanitra niasa avy hatrany teo eo ihany, nampatanjaka ny kitrokeliny sy ny tokony ka afaka nijoro sy ny atsamotsamotra, ary afaka niara-niditra tamin'izy roalahy nakeo kianjan'ny depoly, lay lehilahy nalemy hatrany kibondreniny, na hoe lay lehilahy nalemy efa nandritriny 70 taona. Manaraka izany a, mino andreto teny ambarako reto ianareo. Jesosy a, Jesosy lay zanak'Andriamanitra, lay nambarany baiboly, nambarany anjely hoe mpamonjy ity izao tontolo izao ity, ho ny baiboly efa maty mitondra fahotantsika teo ambony hazo fijaliana izy, efa nandatsaka ny rany ny famelana ny helokontsika teo ambony hazo fijaliana izy, dia nalevina fa tamin'ny andro fahatelo natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Dia ity lay anentanako anareo hoe mino ianareo, efa nasandratr'Andriamanitra Jesosy, efa nasandratr'Andriamanitra Jesosy. Amen. Asa raha tafavoaka andreo mpidera reo rehefa avy eo
la hira hoe efa nasandatra izy ho atao zany rehevoatra tavavoaka le mpidera efa nasandratr'Andriamanitra Jesosy ary efa nataon'Andriamanitra ambony anarana rehetra ny anaran Jesosy. Tsy misy zany anarana eto ambony ty tany ity ambany masoandro ka hoe mbola ambony kokoa noho ny anaran Jesosy, fa ny anaran Jesosy no ambony indrindra. Efa nataon'Andriamanitra mandoalika amin'ny anaran Jesosy avokoa ny hery rehetra, na herin'iza na herin'iza. Efa nataon'Andriamanitra mandoalika amin'ny anaran Jesosy ny hery rehetra, na ny hery any an-danitra io, na ny hery etety ambony tany io, na ny hery any ambany tany. Akoatra zany rehetra zany, efa nataon'Andriamanitra manaiky an Kristy ho tompo ny lela rehetra, na lelan'izy io na lelan'izy io, tsy maintsy manaiky fa Kristy no tompo. Amen. Amen. Reo apôstôly tena nino an'izany zato isanjato ary nanorona ny fiainana tamin'izany rehetra nambarako taminareo zany ry zareo. Mino anty teny ity anko ianareo, araka voalazan'ny Baiboly tsy misy hery matohatra an Jesosy sy ny anaran'izany, tsy misy. Na hoaiza ianao na hoaiza tsy misy, tena tsy misy arabaky teny. Noho izany zay rehetra mino Jesosy ny anarany, raha ohatra ka tena mifonao manontolo no inonao Jesosy ny anarany, zay rehetra mampiasa ny anaran Jesosy entina miady amin'ny fahavalo, raha ohatra ka mahatsapana fa misy fahavalo, manana fahavalo, zay rehetra mino Jesosy ny anarany, zay rehetra mampiasa ny anaran Jesosy entina miady amin'ny fahavalo, zany olo zany tsy natao resy mandrakizay. Amen. Zany olo zany dia natao andresy foana. Asio teka farazay mabe tompoko. Tsy mba mampahirana ve tompoko ny témoignage nataon'ny Petera sy Jauna? Tena mampahiry be nge. Ko fantatrareo ry Israely, ry lehilahy Israely, fa natokan'io lehilahy malemy io afaka mitsangana tahaka izao hitanareo zao, dia satria no Jesosy Kristy sy ny anarany, no ny finoana Jesosy ny anarany ary ny fampiasana ny anarany. Ka rehefa zay ny hotan'Andriamanitra raitsy to avy any an-danitra, dia tsy sarasala Andriamanitra ny trantsehatra ka natonga ny tongotra io lehilahy malemy io afaka nitsangana. Amen. 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 Tamin'ny fotoam-pivavahana talohany ity na le tany amin'ny enina maraina na le tamin'ny valo maraina, dia maro tamin'ireo olona narary, ohatra narary masony, nangery firy be mihitsy, takany misy fasika ao anaty maso, fa dia rehefa ny ampiasain'le olona ny anaran Jesosy, hoe amin'ny anaran Jesosy sitrana amin'ny masoko, zaho raha ty anko nanao vavaka amin'ny akabeny ho an'ny olona marary tamin'ny anaran Jesosy, dia sitrana teo ny eon'ny masony. Halleluja. Maro ireo olona narary rehefa nampiasa ny anaran Jesosy sitrana izy. Fisaorantsian'Andriamanitra andao hiteka faran'izay mafitsika tompoko. Halleluja. Enina dia ireo fitopolo mpianatra Jesosy ary dia tena vakivavy ny aiky tongotra matanana, fa ty anarana atao hoe Jesosy ity rehefa ampiasaina dia tonga dia resy daholo ny fahavalo rehetra. Rehefa avy nanao mission tany reto fitopolo araky ny iraka nandrany Jesosy azy ireo, dia gaga be ry zareo ka nitantara tamin'ny tompo gaga izay, talanjony izay,
fa inona nagaganareo Jesosy, fa inona natalanjona anareo tompo, na dia ny demôny asa ka nanaiky anay noho ny anaranao e. Andao efa kiny liko toko fafolo ty fa vita ambin'ny folo ary ny fitopololahy niverina tamin'ny fifaliana-kanina hoe tompo, na dia ny demôny aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Zany hoe tsy misy herina fanaratsy na herina ino na herina inona ka hoe tsy anaiky ny anaran Jesosy. Hitako zany amin'ireo olona izay metrako tanana satria misy fanaratsy ho aminy, dia misy amin'izy ireny le fanaratsy ho aminy karazan'le fanaratsy miseho mizesta miseho milay roana amin'ny anaran Jesosy zay tsy andeha ozy izy, roana amin'ny anaran Jesosy zay tsy hiala ozy izy. Dia be dia be moa ny antony mahatonga azy miteny hoe zay tsy andeha, zay tsy andeha. Dia hoy aho hoe fa iza moa ianareo no mahavita manohatra ny fahifanananako zay mampiasa ny anaran Jesosy. Amin'ny anaran Jesosy mandidy aho miala. Inona ny teny farany atao devoly? Resy ary zahay, andeha ary zahay. Koa manokana mandreny zany tena metanetana mihitsy mifoko hoe tena masoko tia mahita zofy tia mandre fa tsy misy devoly na hery hafa afaka ajanona amin'ny fampiasana ny anaran Jesosy. Amen. Dia zao mihitsy teny nataon Jesosy tamin'ireo apôstôly fitopololahy liko toko fafolo andimy fahasiambin'ny folo. Indro efa nomeko fahefana hitsaka amin'ny anarana sy mainka sy andresy ny heretrana na fahavalo ianareo ka tsisa mpaninona anareo. Efa nomeko anareo io Jesosy ny fahefana e, manitsaka mainka sy mena rano mandresy ny herina fahavalo tsy amin'ny alala anareo fa amin'ny anarako no andresenareo azy. Ka hoy aho hoe inona le aretina misy eo fiainanao? Androany anao pratika isika, ampiasao ny anaran Jesosy. Mety efa nivavaka ianao tao anatin'ny andro maromaro, mety efa mifadiana fa tsy sitrana, mety efa za mihitsy ary nametra tanana taminao fa tsy sitrana. Androany minoan Jesosy ny anarana, ary ampiasao ny anaran Jesosy. Entinao mandroaka ilay fanamafarofy zay mipetaka eo aminao, na entinao manasitrana ny tenanao zay marary. Fa vao mampiasa zay anaran'izay ianao dia ho tokany aminao ny herin'Andriamanitra manasitrana sy ny herin'Andriamanitra manafaka. Asio teka faran'izay mafy ny havana. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy mahery, mahagaga, tsy miofa, omaly, anio, mandrakizay, satsy zany ve? Halleluja, halleluja. Manana ny heriny sy fahefana ny anaran Jesosy, ary fahasoavana lehibe ho antsika vahoaka an'Andriamanitra ny mino an'izany sy ny mampiasa izany amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika na amin'ny zavatra rehetra izay mitrango amin'ny fiainantsika. Zay mahatonga miteny hoe andao anao pratika isika. Vavaka zany tsika zany zao. Voalohany aloha dia hamafiso ny fanoranao ny fiainanao ho an'i Jesosy, ho an'Andriamanitra. Manana anatoko ianao fa Jesosy dia efa monina sy mitoetra ao anatinao. Halleluja. Rehefa avy eo dia minoan Jesosy ny anarany ianao ary ampiasao. Petraka ao amin'ny faritra misy marary ny tanana amin'ny anaran Jesosy. Madidi anao ry fanamafarosy, ry fanampitondra aretina, miala amin'ny anaran Jesosy. Teneny akio inona le aretina? Ry kansera, madidi anao amin'ny anaran Jesosy, miala ato anatiko. Ry tumeur, madidi anao amin'ny anaran Jesosy, miala eo amiko. Ampiasao ny anaran Jesosy, ampiasao ny anaran Jesosy. Fa dia ho hitanao fa hanaiky anao ny aretina rehetra. Hatrany amin'ny tokantrano misy anao, ianao eto, fa tondroy any amin'ny tokantrano misy anao rehefa avy eo. Amin'ny anaran Jesosy, miala eo am-baravarana, varavarana tokantranonay, na miala eo amin'ny trano fonenanay,
mety voly zay manao sakana ny zavatsoa rehetra tsy ho anay miala amin'ny anaran'i Jesosy zany ampiasao ny anaran'i Jesosy na inona ataonareo na miteny na miasa ataovy amin'ny anaran'i Jesosy avokoa zany rehetrarehetra no baiboly amen azonao atao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy ry fitahiny midira faigana ao atokantranonay ianao ry vola midira faigana ao atokantranonay ianao ina re mety hoeritreritra ao amin'izany fanentanana ataoko anareo zany hoe ry fitahina aloha midira ao an-tranonay amin'ny anaran'i Jesosy ianao eny to mino ihany fa anakery ho tonga tokoa fitahina fa raha volana tsoko ry vola midira ao dia hiditra tokoa ve vola tena hiditra tokoa ve vola zay tsy hain'ny olombelona na ain'Andriamanitra tao eto dia matsiaro an'ity tantara ity ato amin'ny bokyny Zakaria boky Zakaria dia voatantara ao nandalo olana faran'izay lehibe Zerobabela nisy tendrombohitra goavana be teo anoloany ahoana re no ampianana io tendrombohitra goavana be io ahoana re no atao mba tokony io tendrombohitra goavana be io ho tongatrany lemaka tena verevitra izy dia hoy iny faminaniana nomen'Andriamanitra ny Zerobabela andeo dia vakitsika ny Zakaria toko faevatra diny fahenina dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao no tenin'i Jehova amin'ny Zerobabela tsy amikery nampatanjana fa mifanako Jehova tompony maro andiny fafito iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka elohan'ny Zerobabela ianao tsy amin'ny herin'olombelona ry Zerobabela no ampientra ny tendrombohitra io tsy amikery fa le fanaiko zay alatsaka ao aminao no ampientra ny tendrombohitra io ho tonga tany lemaka elohan'ny Zerobabela ianao ry tendrombohitra dia ohatr'izay mihitsy le izy raha mino anao dia miteny hoe ry vola midera ho atokantranoko ianao tsy takatry ny sainao tsy takatry ny eritreritrao fa afaka anamarina izany Andriamanitra isika fiangonana tena atao amina mba ino hoe alleloia andao aritsika rehetra hitsangana amin'izao fotoana izao dia anao fampiarana tsangantsika dia amafiso aloha le faloranao ny fiainanao mba ho an'i Jesosy ao anaty ny mpidera rehetra tonga dia maka toerana aty amin'ny toerana misy azy amafiso ny falerotenanao dia avy eo aseho fa mino a Jesosy ny anarany ianao ary asehoy fa ampiasa ny anaran'i Jesosy ianao dia teneny aretina miala amin'ny anaran'i Jesosy fanamafarofya miala amin'ny anaran'i Jesosy kansera miala amin'ny anaran'i Jesosy ina ihany koa mahazo anao teneno amin'ny anaran'i Jesosy mba hiala izy amen ho anareo any tokantrano any rehefa avy eo ihany koa manaova fampiasana ny anaran'i Jesosy fa zao ihany koa rehefa avy eo ampiasa ny anaran'i Jesosy ho aminareo zay marary any tokantrano any no hivavaka tsika rehetra do hivavaka tsika miverena amin'Andriamanitra ianao sokafy ny fonao mba hidiran'Andriamanitra ao anatinao ome toerana ao anatinao Jesosy fa izy no zanak'Andriamanitra izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity aoka hivavaka daholontsika rehetra aoka hivavaka daholontsika rehetra minoa Jesosy ny anarany ianao minoa Jesosy sy ny anarany ianao
Halleluja. 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 Ampiasao amin'izay azy ny anara Jesosy. Na ino nataonareo amin'ny teny na miasa, ampiasao ny anara Jesosy. Teneno ilay aretina hiala amin'ny tenanao. Teneno ilay aretina hiala amin'ny tenanao. Roa ilay démonie mpitondra aretina hiala amin'ny tenanao. Teneno ny aretina hiala amin'ny tenanao. Roa ny démonie hiala amin'ny tenanao riavanao. Rise, rise, rise. Rise, rise, rise. Amin'ny anara Jesosy. Roa ny démonie mpitondra aretina hiala amin'ny tenanao. Ina ihajo. Ina ihajo. Roa ny démonie mpitondra olana hiala amin'ny fiainana remenakavy. Ray amin'ny anara Jesosy. Ray amin'ny anara Jesosy. Atondroy any amin'ny trano misy anao any, any amin'ny tokantranonao ny tananao. Teneno démonie mpanao sakana hiala amin'ny varavarana tranonao. Teneno izy hiala amin'ny anara Jesosy. Teneno ny devoly mpitondra korotana gidragidra hiala ao tokantranonao amin'ny anara Jesosy. Lazao hoe amin'ny anara Jesosy miditra fitahina, miditra fidiram-bola, miditra fitahina, miditra ny ara-bola. Teneno fa zay inonao ho atao tompo tanteraka aminao. Mangina dahotsika rehetra tompoko. Hivavaka ho anareo ao. Andriamanitra tsy toa. Lay Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba. Lay nanasitrana an'ilay lehilahy nalemy hatrany kibondreniny ary nalemy nandritry ny 70 taona. Nanasitrana ianao noho ny amin'ny Jesosy ny anarana, no foloana ny Jesosy ny anarana. Ka dia androany ihany dia ohatr'izany ny tsapany olona rehetra tonga eto. Amin'ny anarana Jesosy. Mandidy anareo ary fanamafarosy. Mandidy anareo ah. Miala amin'ny olona rehetra izay marary tonga eto. Miala amin'ny fanamafarosy. Esoriko amin'ny anarana Jesosy. Ny herina fanantenana, ny herina rehetra rehetra mahazo ny olona tonga eto. Amin'ny anarana Jesosy. Na inona aretina vatantenan'ny olona hatrany tapidokatra any am-paladia, sitrana amin'ny anarana Jesosy izy. Na inona karazana aretina ao amin'ny tovan'ny olona, na tovam-pananahana io, na tovam-pisefona io, na tovam-padevonan-kanina io, sitrana amin'ny anarana Jesosy ny olona marary. Halleluja. 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 Misaotra tompo. Misaotranao ao, misaotranao ao. Ny anarana Jesosy dia anarana tsy azo ny aretina toerana. Rehefa naratsy rehetra ihany koa izay nidomina tamin'ireto olon-dreto, fantatray marina ankehitriny. Fa efa nomeny Jesosy anay fahefana, maintsaka miainga seminarana ary mandresy ny rehetra amin'ny anarana Jesosy. Koa dia miala sao dia zao ny fanaratsy ny nina karazana. Le mpitondra olana, le mpitondra gidragidram-panambadiana, le manaka ny zavatsoa ao tokantrano, miala daholo zany tratrahitra izany. Misaotra tompo. Misy fitahina amin'ireto olona ireto. Misy fanambinana amin'ny anarana Jesosy. Misy fiainana mety amin'ny anarana Jesosy. Makasitraka ray, manome voninahitra anao zahay. Halleluja. Amen. Epitsaka ny antsika, efa nasandratra izy. Alefa azy.
fiatana mafitsika ho an' Jesosy. Samiary maka toerany samy mitsapany aretiny ianareo zay narary teo izy taminareo no tokoa ny narary rehefa nampiasainao ny anaran'i Jesosy tonga dia ninao niala lay narato amin'ny tenanao tao atsaka ny takizao ny tanana zay natsapa tena sitrany izy misy vitsivitsy ireo mba afaka manatona vetivety aty ve nareo le sitran'ireo vetivety mandroso to malakilaky ny fandrosoanareo a Alleluia. Ino nararanao teo? Tao mafy be? Narary be vavako dia tato amin'ny lamositry tato raha tsy afaka niodina mihitsy dia nampiasaiko ny anaran'i Jesosy dia sitrana Zao tsy hainao maratsony maratso amin'ny anaran'i Jesosy tsy very aminao tsony ny aretina andaotra fino ny nararanao teo? lasa talatala tsy normal zany ny saiko dia tato alohako tato misy marary dia rehefa natsoky ny anaran'i Jesosy dia sitrana amin'izao dia tsy adaladala tsony fahafantaranao tenanao tsy adaladala tsony aho zao fa nonomboka vina no vavaka teto androany aniditra tato androany voatonga teto amin'ny anaran'i Jesosy fa ny aratsy namatitra ny sainty vehivavy ity tonga dia tsy veriny intsony sitrana izy afaka mikatra ny devoly izy no Jesosy ny anarany amen voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroako vavolombelona eto a fa pastera le niteniteo ny joro vavolombelona teo hoe nisy vehivavy narary maso teo tamin'ny maraina dia sitrana dia tena isaorako an'Andriamanitra ihany koa fa nisamboriko izay teo izay a dia masoko a ohatra ny misy fasipasika zany foana satria za le manjaitra dia mamasimpasika dia rehefa le mivavaka teo pastera dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa raha maso ny latsaka tamin'ny masoko iny a dia sitrana tsisy mamasimpasika Alleluia terana Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra no hijoroako vavolombelona eto fa za le teo iny tena nahararo ny tongotra nanomboka omaly hariva narana iny tongotrao alohaliko ty marary ohatry ny hoe reraka izany dia ohatry mitavy folaka nefa za tsy nianjera dia marary be fotsiny le izy dia pastera teo ny teny hoe ampiasao ny anaran'i Jesosy fa tena vavaka tamin'ny foko manontolo a ny antso ny anaran'i Jesosy fa tena tsapako hoe tsy misy tsony tena tsy hainao maratsony tsy hainko tsony tena tsy hainko eny le feonao koa moa milantonano tsara ka voarain'i Jesosy sitrana zany ianao voninahitra ho an'Andriamanitra teo masoko tena narary dia le pastera ny teny hoe atsoiny anaran'i Jesosy dia afaka izy io isako mijery misy rivotra mandeha dia milatsaka foana io ranomasina zao manahoana zao izy efa tsy naninona tsy verina tsony aminao ny aretina amen dao moa le tehaka mafy dia mafytsika tompo alleluia iroso amin'ny fandara manaraka sika fandao aloha hivavaka isotra tompo fa vita ny fitaam-pivavahana zay tondran'Andriamanitra atsika tamin'ity andro androany ety atsaka ny takizao ny tananao ry rainay masina zay ny an-danitra vita somatsara ny fitaam-pivavahana zay nitondranao anay roany teto voarainay ny afatra avy any aminao dia afatra mitaonanay ny ino an Jesosy sy ny anarana ary indrindrindrindra ny ampiasa ny anaran'i Jesosy falibe zahay fa nolazainao taminay ny marina ka dia ho tsapanay manomboka izao ny herina zany Andriamanitra tsy to miasa amin'ny fiainanay izany misaotra Jesosy amen teka mafatompo isika